tonga soa atao amin'ny saina pilikely ianao raiso ary zarazarao mba ho hain'ny malagasy namatiako sotrato. Naresaka nomaly nanadary politika ty zala tandrineso fa ididy izy za maresaka hoy aho satria de nahazo mpandarà vaovao be indray sika malagasy sady tanora kely no bôgôsy ny solo ilay raika lataloha izay mbola bôgôsy ihany koa saingy efa migaja ao Anosy Maorisy. Tsy izy akory izy roa lahy reto fa Kofaly Daya sy Andriamatomamy Ravatomanga samy mpandarà malagasy matanjaka tokoa. I Kofaly dia vao tanora eritseriny ary vao tsy ela no nanomboka nahalalana ny anarany. Izy moa dia avy any amin'ny faritra atsimo any no fiaviany. Andriamato Ravatomanga kosa de efa ela no nahalalana azy teto Madagasikara satria de maro tokoa ny orinasa natsangany teto an-toerana ary nisandrahaka tamin'ny lafiny maro tokoa ny fandrarana nataony business, fivarotana fiara, nahalalana groupe Sodia tokoa, formation d'agent de sécurité, hôpitaly Goavambe, misy IRM. Raha tsy teny afa-tsy ireo isika. Etsakilany kosa de ty mpandarà vao eritseriny ty de Ngia Kofaly zany. Hatreto aloha dia tena mbola tsy fantatra marina hoe inona no fandarà nataony, fantatry ny be sy ny maro ary miopana amin'inona avy fa raha ny hita sy eno hatreto de akaiky ny mpitondra ankehitriny ity mpandarà ity. Ny filohan'ny antenimieram-pirenena ankehitriny Andriamatompanina sy teny Randriana Soloniaiko moa dia namoaka video lavalava mihitsy mikasika ity mpandarà ity. Nitoraka voninkazo mena be ho azy ity mihitsy ingasy teny ary nilaza fa mahery fon'ny malagasy Andriamato Daya. Ny antony dia rahantsika nahalala fa hoe Andriamato Kofaly no angady nananana ny fisamborana an'Andriamatomamy Ravatomanga tao amin'ny Anosy Maorisy anampigada azy hatramin'izao. Ary noho izy ireo samy avy any amin'ny faritra atsimo iny koa nga na ny filoha Mikael aza moa dia avy any ihany koa. Noho izany de tsara tohana sy mandry vony vato ity mpandarà ity. Ny tena nahalalana azy moa ary nanomboka nahitany ny vahoaka malagasy ny tarehiny voalohany de noho ny afera fanondranana volamena makany Dubai amin'ny alalan'ny fiaramanidina manokana na jet privé. Tsarotsika tsara ny fanambarana tamin'ny radio nataony Razana Piera avy eo amin'ny Atoko Team momba azy io. Ary vaitsika tsara le Yvon no tolotena tany amin'ny Bianco sy Samifina ary ny dénoncé an'reto Daya sy Stéphane. Zay le izy. 8 mars, 7 avril, 22 juillet, 9 octobre. Zany fotoana nandehanan'ny Kofaly Daya mivezivezy makany Dubai. Io zany mitatitra volamena sy vola devise ary le devise le resana hoe entre 150 000 euros hatramin'ny 250 000 euros na dollara eo foana zany anatin'le izy. De rehefa miviana avy moa zany le blanchiment d'argent moa zany le famotsina vola ao anatin'izay ihany koa. Lasa fambotrina an'le vahoaka mihitsy fanaovana tantely efa-drakotra an'le firenena sy ny are-pirenena amin'izay lafin'izay zany de tena hoe trahison, haute trahison zany. Ary tena famitena an'le firenena zany zavatra zany. Tsy izay no ny fanarahana hitondra fampandrosoana no hitondra nametrahana anao eo fa tsy hoe andeha angalatra ny ary de anao trafikana volamena ary de miray tsombakomba na mahita tombotsoa ao anatiny ary le mpitondra fanjakana de avela fotsiny fony zareo mbola tsy mpifankaty ary tsy tao anatin'ity konokonona vaovao an'ny fitondrana fanavaozany ity. Raha tsy ahivina kely dia mbola teo Andriamato Rajoelina no namoaka io fanambarana io sy nanakina be ity mpandarà ity i Maître Yantra sy Razana Piera. Ankehitriny moa zareo de samy ao anatin'ny fitondrana ao ka samy mihinana mofo mamy de adino reny vavabe sy fitsikirana natao ity mpandarà Kofaly ity tamin'izany. Voasaringitra miaraka amin'ity raharaha fanondranana volamena tany Dubai ity ihany koa moa ingam-panina sy teny nanapitsotraka io laza ratsy ny Andriamato Kofaly io koa ny ampamoaka nataon'ny Ramatoa Raisa momba ny afera maloto iraisa Faniry Ernaivo sy
kofalia ihany koa amin'ny fangalana volabe eo anivon'ny fitsarana sy fiarovana izay mpanao aferafera sy bizina rehetra ao ambony ao, ka ny ministry ny fitsarana Erinaivo no miaro azy ireo. Takalony mandray volabe any ambadika i Ramatoa Fanirisoa ka mifampiaro zareo mpanao business sy aferafera rehetra ao andapa ao. Ireo raharaha ireo no nanomboka nahalalana azy. Vokany tsy dia mba lazana mpanjara madio manana orinasa mamelona malagasy maro no nahafantarana azy voalohany, fa resaka kolokolo avoleta sy fiarahana petrapetra amin'ireo mafia malagasy na oligarka malagasy ankehitriny. Na dia teo aza iny fasahiny nitoriany an'Ingara Vatomanga iny. Ingara Vatomanga kosa dia olona akaiky dia akaiky ny filoha teo aloha Andry Rajoelina, ka dia nahazo tombotsoa sy fanalefahana ary fanamorana etsa sy fahazon-dalana tamin'ny business rehetra nataony teto Madagasikara. Ny nampiavaka azy kosa dia namorona ny orinasa marobe raha Vatomanga no asitsika teny eto, ka nahafahan'ny fianakaviana malagasy maromaro nanana asa sy fivelomana. Maro tokoa ny fianakaviana malagasy no niasa tao amin'ny orinasa natsangany Vatomanga ity. Eny Antsambozoy tenenantsika izao mbola mijoro ireo orinasa ireo na migaja ary izy ka mamelona ireo malagasy miasa ao amin'ny orinasa ny Antsany. Ary saika nanirana ny faritra rehetra teto Madagasikara dia nisy ny orinasany avokoa. Piripirina na dia nisy ary ireo afera maloto be da be tsy ary voatanisa nataony. Eny fa na dia maka sary miaraka tamin'ny filoha Rajoelina asa tsy mba nataony. Maily tanteraka ny lehilahy. Eny foana ny anarany saingy tsy hita mihitsy izy. Taty amin'ny farafaran'ny fitondrany volomboasary, izay vao tena hita Ingara Vatomanga. Satria nanomboka voatsikera ny fomba fandrarana ataony. Andriamatoa Roland Ratsiraka moa dia efa impiry no nampaneny lakilosy sy nanakina ity mpandraraty fony mbola natandraka tsara ry mapara mianakavy. Nogiazany sy nitsabahany daholo ny fandrarana rehetra, ka raha tsy mahazo alalana avy taminy dia tsy afaka manao ninninna izay mpanjara kely madinika teto Madagasikara. Rafitinina izany no momba azy amin'ny rahalahy reto dia toy izao. Samy mpanjara manana ny maha-izy azy tokoa izy roalahy reto, ary samy akaiky ny fitondrana tamin'ny androny avy. Fa raha ny resaka orinasa sy influence dia nanana bagazy be sy tsaika efa maro be i Vatomanga. I Kofalia kosa dia tanora vao mitsongotra eo amin'ny fandrarana ary mety ho lasa lavitra tokoa, saingy nisy malokila raha vao ny atomboka nalaza izy. Dia ny resaka fera maloto, bizina, volamena naondrana tany Dubai iny, tsy afaka aminy izay satria dia lasa etikety etiny raha vao manonona ny anarany. Ka izay no mety ho sakana kely sy hanimba ny imaziny ary mahatonga ny malagasy miteny hoe raha ampitahaina izy roalahy dia mbola raha Vatomanga no matandraka hatreto. Izay mpijijy avako esa ino indray no jijy voaka maray. Satria mandroba mora, manongana mora, fa ny manangana sy ny mitazona n'iny fahefana iny tsy moramora fa sarotra. Ka tsy toviko hevitra kosa aloha raha ohatra ka hoe andeha androba sy anonga-panjakana na iza manao an'izany, tsy hitovy hevitra amin'izany ato. Ty MSA ty tsy hoe ny foroporonina ohatran'izao, fa nisy historika namoronana an'ity. Za dia misehatra eo amin'ny sûreté aéronautique, aéroportuaire zany. Nahazo contrat ny SP2S miaraka en partenariat amin'ny Amaranty, efa folo taona lasa zay, appel d'offre io. Nahazonay ny contrat amina 8 aéroport miassurer ny sécurité et sûreté aéroportuaire. Ato anatin'ny orinasa Sodiaty dia manana sécurité miambina ny sitan'ny Sodiaty any amin'ny 900 mahery any. Ny sécurité fotsiny miasa ato amiko zany miambina ny sita. Fahatelo manana hôtely ny groupe Sodiaty. Misy hôtely maromaro zay ato anatin'ny groupe Sodiaty
hôtel golf moa indrindrindrindra zay ilana formation zay natonga niaraka ampiaramiasa hoe misy logika kokoa misy intégration tokony apetraka andaotsika anangana centre académie de formation satria na sécurité miasa ato na ireo olona miasa any amin'ny aéroport de mila formation na ny miasa amin'ny hôtellerie de mila formation mila coaching tsy akijanona raha teo professionnel ianao tamin'ny efa taona 5 taona lasa no nananganana n'ity site NSA ty sur 5 ou 6 hectares ty site ty misy partie maro ato amin'ny resaka sécurité misy zone d'entraînement misy inona moa ty izy teo fanaovana musculation misy fanaovana entraînement na ringa d'entraînement sy ny sisa sy ny sisa ilaiko zany amin'ny fanofanako ny sécurité privé miasa ato amiko fa tsy resaka hoe anao milisy akory ka tsisy milisy ato afaka makatya ary afaka asaina mihitsy ny olona rehetrrehetra zay nenanao porte ouverte il y a quelques mois ny sokatra ho an'ny olona rehetrrehetra afaka manao visite ny infrastructure nampiasaina nanaovana ty investissement ty de utilisation interne misy ato formation en hôtellerie misy ato formation amin'ny restauration misy formation amin'ny cuisine ohatran'izay koa ny sûreté misy formation amina caméra ato fanaovana caméra scanner sy ny sisa sy ny sisa donc tia zavatra multidisciplinaire ny ato amin'ny resaka activité zay mifanandrify amin'ny groupe koa fa misokatra ihany koa amin'ny olona zay intéressé ny miaccusé olona gratuitement ohatran'izany fa raha misy proof hoe ty misy olona tena mijoro mihitsy hoe za tompoko tsy nome raha tsy raha vatomanga de asevy misy mijoro miteny an'izay misy tena te hijoro fa tsy sa satria matahotra mafy anao satria ianao le hoe super président za olo boka Diego kufali daya nikek za blind karakon mon frère anao mety agnampy za blanco za préfère quitter asanaka blanco za agnampy anao zegny navieko eto za maramila teo nagnano era ny tany jiaby nandeha dans le monde entier natao nagnino ny nakazo io besoin zaza tsy avy zay volako maro olo mivolagna kofalidaria mandiana miza kofalidaria io nareo mahay azovy maro olo ty olo tsy mahay izy mankaratsy izy olo tsy mahay colonel Mikael mankaratsy colonel Mikael fa izy koa mikoragna amin'ny kofalidaria même amin'ny colonel Mikael olo tsotra humble honnêteté nareo mahita izy hitanareo fa olo juste azonareo zegny navieko eto zegny navieko hoe ary za miprésente tous les diasporas que ce soit en France que ce soit à la Réunion partout dans le monde diaspora gasy ary ny 30 ans nipetsako any fa tsy adignako tanjazako ary tamatavy koa ninaka karaha tanà koa ninaka karaha Diego koa ninaka Madagascar koa ninaka nitsika jiaby zegny azonareo zay volako za tsy de mahay mamaky kabaro gasy fa ela volako zay fa fitiavako tanjaza volako zay tegna zegny navieko eto lainokofalidaria avianao ambilaza miala asa volako ambilaza tsy mahazo 2300 € zay volako ambilaza andeha za tanjaza volako tamin'ny patronaka za poliasa bon za misy retraite militaire zegny te voilà za tsy mila place fotony kofa mivolagna mila place za tsy mila place za fa misy place azonareo zegny fitiavako tanjazako fo navieko eto ary amin'ny fleranaka aro iaby ty zegny za navy nagnato merci aminareo dia amin'Andriamatoa Kofalidaya fampaniko voalohany ao anatin'izay dia hoe inona le antony natongavany eto Toamasina amin'ity resaka cyclone ity voalohany indrindra aloha tena maro mihitsy ny vahoaka malagasy mahafantatra any Kofalidaya fa ny fomba nahafantarany azy dia ilay tambajosa serasera
de loatra le fanaratsina natao azy indrisy anefa za efa nahalala azy hatsy zay a tsy resy lahatra ary tsy nahataitra anay le fanaratsina rehefa ny fotopotorina mako le zavatra de mazava hoe misy andian'olona tsy mahazaka zavatra mahitsy nataony Daya